Tena azo itokiana tokoa ve ny fahamarinan'ny Baiboly? Miarabanao am-pifaliana ary manasanao hiaraka ao anatin'ny lohahevitra izay iarahantsika dia momba ny Baiboly na ny soratra masina amin'ny fotoana iarahantsika amin'izao fotoana izao. Azo itokiana tokoa ve ny Baiboly, ny fahamarinan'ny Baiboly? Mialohan'ny iresantsika, manasanao hivavaka isika. Tompo, misaotra anao be dia be fa hompirofonao aminay amin'ny alalan'ny teninao sy ny mahay anao tokoa fa mbola azo itokiana ny Baiboly. Ho ampahirezo sy ampatanjao avy amin'izany zahay ny finoanay ny fatakaranay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Azo itokiana ve ny Baiboly? Betsaka no mieritreritra azy io ny amina hoe tena io no nanova ny fiainako, io no nanampy ahy. Fa zao misy amintsika ihany koa nefa mieritreritra hoe lany andro zany Baiboly zany. Misy manao hoe angahany fotsiny betsaka ao. Misy indray manao hoe natao an-jiosy ireny fa tsy natao antsika. Dia misy manao hoe tantaram-bazaha io, tsisy idirantsika izany. Ary misy ihany koa ny hoe tsy dia mahaliana mihitsy aloha ilay Baiboly. Zany rehetrarehetra izany mety manjoa, mety mahazo daholo. Fa mbola azo itokiana ve ny Baiboly? Manasanao anaraka tsara an'ireto pirofo vitsivitsy reto. Fa tena nisy, tena azo itokiana ary tena marina ny Baiboly. Fikarohana manam-pahaizana sy mpahay tantara maro samihafa no horesahantsika. Andao jerentsika aloha izy amin'ny maha-tahirikevitra azy. Document zany isika. Tahirikevitra ny Baiboly satria izao manana lahatsoratra maro be tsy manam-paharoa izy izay manohana azy ny testameta vaovao. Ny 750 amin'ireny soratra anay ireny dia teny Grika. Zany hoe 4,400 ny totaliny zany amin'ny dika teny hafa. Fa 750 izy amin'ny teny Grika zany. Ny soratra masina tranainy sasany toy ny Papyrus John Rylands izay ahitana ampahany amin'ny filazantsara ny John ohatra dia nosoratana tamin'ny taona 100 ka hatramin'ny taona 520 tao aorianan'ny Kristy. Tany ho any zany nanoratana azy. Hetsakilan'izay indray ny soratra tranainy 400 eo zany amin'ny Iliade nosoratan'ny Homera dia hita ao amin'ireo dika teny mitovy natao 500 taona tao aorian'ny nanoratan'ny mpanoratra azy. Izany hoe voapirofo ary tahirikevitra na document zany fa tena nisy ary tena marina ny Baiboly. Azo itokiana izy zany amin'izay lafin'izay aloha voalohany. Andao diniantsika fanondroana indray ny hoe hain'ny fahagola na ny arkéologie zany fikarohana. Misy mpanao fikarohana ambanin'ny tany anankiray izay tena manam-pahaizana momba ny Baiboly mihitsy antsoina hoe Lawrence McClintock zany nahita momba ny olona ao amin'ny Baiboly izy nanapirofo mihitsy hoe tena nisy ireo. Ohatra tamin'izany zany ny Davida mpanjaka vao marina tamin'ny alalan'ny vato fisaka ny fisian'ny Davida mpanjaka, vato fisaka hoe Tel Dan ny anaran'ilay vato fisaka. Ohatra anankiray koa i Pontio Pilato, fantatry ny be sy ny maro, izay voapirofo tamina vato misy soratanany hita tany Kaisaria. Ity mpanao fikarohana ny any ambanin'ny tany ity zany izay manam-pahaizana manokana momba ny Baiboly dia afaka nanamarina fa tena nisy zany Davida mpanjaka zany. Andron'ny testameta aloha ny iverana azy fa tena nisy ary tena nisy ihany koa zany Pontio Pilato zany andron'ny testameta vaovao ary tena nisy tokoa zany. Ny fahatelo indray dia izao hoe ny faminaniana. Andao nge dinihana ny faminaniana efa maka ny faminaniana ao dia hitanao ao tokoa fa tena nisy zany faminaniana momba ny havian'ny Mesia. Mika 5:12 zay milaza ny aterahan'ny Mesia ny Betlehema voalaza hatramin'ny anaratoerana. Ohatra ray zay. Ary ny Isaia 7:15 koa rehefa jerentsika io faminaniana dia milaza momba ny hanjon'ny Mesia indray. Ilay anolorana azy ho fanatitra zany ilay mpanompo zatra fahoriana. Anankiroa zay fa mbola misy ihany koa ny Daniel izay manambara ny faminanian'ny Daniel ny men'Andriamanitra azy manambara an'ireo fanjakana ifandimby ary tena nisy teto ambonin'ny tany zany. Fahatelo zany zay azo ilazana fa tena azo itokiana ny Baiboly ry namako. Ny fahaefatra indray dia ny loharanon-kevitra, tahirikevitra, documentation zany na hoe source ivelan'ny Baiboly. Dia manamafy ihany koa ohatra amin'izany ny fanambaran'ny Tasita, ny soratra ny boky nosoratan'ny Tasita momba ny tantaran'ny Pilato sy ny fanapahan'ny Pilato zany ary momba ny hazo fijaliana tena nisy zany. I Josefa ihany koa izay nanoratra. Josefa moa dia tsy iza fa mpahay tantara jiosy ary miresaka momba ny Jesosy sy Jaona mpanao batisa izy
ao amin'ny boky mitondra ny hoe antiquité judaïque izay tena manamarina fa tena nisy zany tantara zany. Ary farany eo amin'ny lafiny ara-kolontsaina dia ny baiboly no tena boky manana dikateny betsaka indrindra satria mielipatrana manerina zao tontolo izao izy amin'ny fiteny 503 maro samihafa. Zany porofo rehetra zany dia entina manambara aminao amintsika fa tena marina ary azo idikiana ny baiboly ary tena nisy ny zavatra raketiny ary mbola ho avy ireo faminaniana. Andeha isika tsy ino afatsiny izay voalazan'Andriamanitra araka ny soratra masina. Hivavaka isika. Tompo, misaotra indrindra noho ny amin'ny famindramponao ka mbola hanamarinanao anay fa tena marina ary tena nisy ny soratra masina sy ireo voambara sy ireo mpanoratra rehetra sy ny tantara, ary tsy diso zany mandra-piavinao ampatanjao amin'izany izay ampahirezo mandrakariva ho tia mandinika azy eo ambanin'ny fitarihan'ny fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.